dia andro manokana safidianan'ny mpiara-miasa eo anivo amin'ny ministère fahasalamam-bahoaka alefana ny adidy sy andraikitra amin'ny tompon'andraikitrim-panjakana ambony izay mofetran-dalàna ny fanaovana fanambaram-panana. Ary fahatongavarety dia tokevitra tsy baika tokevitra alohan'ilay matoa misy ny fahasalamam-bahoaka ilay matoa zay Velohandriamanantany izay nampatsiaka ny tompony tanterahana zany didy zany satria didy masina ny fanambaram-panana. Didim-panjakana no nametra azy fa ny lalan-tsaina sy ny sotoavana anatin'izany tena zava-dehibe. Raha ny voalazany lalàna dia tokony hanao fanambaram-pananana zay voatondro tokony hanao amin'izany. Ianareo araky ny voalazanao teo dia tsy noterena fa nahalala ny voatondro ny lalàna fa tokony atao. Dia arabaina manokana ianareo ao anatin'izany ministera izany ary ny délégation zay mafonja zay tarihanao dia nahalala ny voatondro ny lalàna tokony atao. Dia arabaina manokana ao anatin'ny fanambaram-panana io satria misy an'ireo le atotan-taratasy kely misy asa filo-pejy izy valo-pejy izay dia any amin'ny faraparany any misy ny filazalazana ny tombontsoa ara-toekarena dia ny farany dia hoe tsy tokony hiandry amin'ilay fampatsehivana satria misy taratasy fampatsehivana zay manko aty atao kokoa rehefa tsy nanao an'ilay fanambaram-panana io lao anatin'ny fotoana tokony hanaovany azy. Dia misy an'izay taratasy fampatsehivana zay efa atongotra raha ohatra ka tsy mamaly an'izay dia tsy maintsy sokafana firadidiny satria misy andiny milaza fa tsy fanambarana fananana dia mitovy fanaovana kolikoly fa tsara ho fantatritsika zany satria mety misy ireo namana zay mbola matoritory androany dia fantatra koa ozy izy malagasy fa miomby indranoandry tsy indrany fo fa rehefa taitainareo izy mino izahay fa ifoy ihany.